Andriamanitra ny mpanaraka ny fandaharana miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina eto amin'ny MCTV Malagasy Christian Television. Manaona daholo indray isika rehetrarehetra. Ny fiainantsika ety ambonin'ny tany dia mandalo, ny fiainantsika ety ambonin'ny tany dia tsy dia lava loatra, fa ao anatin'izany omen'Andriamanitra isika ny fanahy masina mba hiaina finaritra amin'izao fandalovantsika izao vahiny sady mpivahiny ihany isika rehetrarehetra. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Joba 4:12 ny 1:1 izay mivaky toy izao amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy hoe ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady vonto ny pahoriana. Ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady vonto pahoriana. Ity ampiandohana dia te anontany hoe iza amintsika ny tsy natera-behivavy fa natera-behivavy avokoa isika. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba hoe isika dia vitsy andro, eny tokoa vitsy ny androntsika, nefa ao anatin'izay dia mbola betsaka amin'ny fahoriana lalovantsika ao anatin'izany. Izany anefa ny tsy natao akivy. I Joba izay tompony boky nanoratana izay izao dia tena olona tena fantatsika amin'ny ohatra ny fahoriana izay nilalovana. Ka izany indrindra no mahatonga antsika hoe mila mianatra miaina miaraka amin'ny fanahy masina. Sa tsy izany ve? Satria hoy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:9 ny 7:13 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Ny tiako hosonganitsika manokana amin'izany teny ao amin'ny Jaona 4:12 momba ny fanahy masina izany dia le hoe raha tonga ny fanahy fahamarinana. Rehefa miteny gasy moa izy somary ohatran'ny sahirantsika, fa nenge ho jerentsika ny teny frantsay dia hoy izy ny teny frantsay Jean 16:13 io amin'ny tapany ihany, quand le consolateur sera venu. Rehefa miresaka amin'ny fanahy masina zany isika dia omen'Andriamanitra sy ny teny soratra masina izy hoe consolateur. Satria isika tera-behivavy dia vitsy andro sady be fahoriana. Mino afa tsy misy na dia renitsika raha afaka nangatanana ny izay misy azy hoe neny zoa izay tena mbola tsy nilahany nandalo fahoriana izany mihitsy. Isika rehetra amin'ny endriny isan-karazany samy mba efa nanana izay nampahorantsika, samy mba nisy fotoana mitady fampiononana consolation dia omen'Andriamanitra ny anarana satria natiora ny fanahy masina mihitsy ny amin'ny hoe consolateur. Quand le consolateur sera venu. Ankehitriny tsy hoe futur intsony hoe quand le consolateur sera venu, fa efa ao anatintsika sainao ny fanahin'Andriamanitra. Andreo zany Andriamanitra dia mampahery ny olona rehetrarehetra mety mandalo zavatsarotra. Zao mety ao anaty tafiotra ve ianao? Mety mandalo afo ve ianao? Fantatr'Andriamanitra fa izany mihitsy ny fiainantsika. Fa rehefa amin'ny fotoana ohatran'ireny dia fantaro fa manana an'ilay mpampionana antsika isika. Na inona zavatra lalovanao any dia tiako ianao hatsiaro ny fanahy masina. Izy anie hikonsole anao, izy anie hampahery anao, izy anie hampitraka anao indray dia ahery indrindra ianao. Ny fiainana efa fohy, ny androntsika efa vitsy, aza lanina amin'ny ranomaso. Ity andro androany ity dia mendrika ny hifaliana nomen'Andriamanitra antsika. Antsoa ny fanahin'ny fampiononana anao dia oka ionona tanteraka ny ianao ho eto amin'ny fitsikina miaraka amin'ny fanahy masina ity andro androany ity. Dia samita in'Andriamanitra feno voninahitra miaraka amin'ny Enzo eto amin'ny fandaharana miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina. Tahian Jesosy sika.